La 4G Patelma vous présente Nivavo. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulchanao ni fampalalambaovao. Manulchanao ni fampalalambaovao. Izy tsy hoe eto Madagasikara ny image satellite à haute résolution fiovana eo amin'ny sehatra ny fananantany sy ny fambolena. Ankoatr'izay anatin'ny tetikasan'ny KZF nahazo fitaovana toy ny moto koa ny ministeran'ny fanajarinan'ny tany sy ny ministeran'ny fambolena. Miampiray ny isan'ireo olona lavon'ny valin'aretina coronavirus eto Madagasikara raha nitatitra nivoaka tamin'ity androany ity. Misy 480 kosa ireo tranga vaovao raha toa ka 470 ireo sitrana soamantsara. Tsy hitovy ny laza adina ny fanadinana manerana ny faritra eto Madagasikara raha ny fanazavany ministry ny fanabeazam-pirenena vaovao tamin'ity androany ity. Tsy miova ihany koa ho izy ny daty ny fanadinana. Mbola hita eny an-tsena amin'izao fotoana izao ireo harona plastika latsaky ny 50 micron raha toa ka efa nisy ny fandrarana izany. Raha ny fanazavana teo anivon'ny ministera tompony andraikitra mbola miatra ny didim-panjakana mandrara izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena taorian'ny fipoahana nafatesana olona maro sy ny fiparitany valin'aretina Covid-19 miverina amin'ny fihibohana ny any Liban. Fihibohana izay aharitra 2 herinandro mahery. Ny andinindreo avy hatrany. Salandra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anamboantsika ny vaovao dia miampiray ny isan'ireo olona lavon'ny valin'aretina coronavirus eto Madagasikara raha nitatitra tamin'ity androany ity. Misy 480 kosa ireo tranga vaovao. Abraham Randriamanana. Olona iray indray ny lavon'ny valin'aretina coronavirus eto Madagasikara araka ny tatitra nivoaka ny atoandro teo. Ny ampy 480 kosa ireo tranga vaovao voamarina tamin'ireo fitiliana miisa 750 no totosaina manerana ny nosy ary 790 ireo marary ny coronavirus sitrana tato anatin'ny 420 ora. Toy izao ny fitsinjaran'ireo antotanisa vaovao ireo. Nahitana tranga vaovao 730 indray teto Analamanga. Nisy kosa nefa ny sitrana Somatsara etsy Andania misy 520 izy ireo. Faritra Vakinakaratra indray nisy sitrana Somatsara kosa anakenina. Ny faritra Bongolava nisy sitrana Somatsara anankiroa. Nisy tranga ray vaovao voatily tany amin'ny faritra Tsinanana. Faritra Loatramangoro kosa dia nahitana tranga vaovao 8 ary nisy 320 sitrana Somatsara. Faritra Matsiatrambony manaraka nahitana tranga vaovao ray ary sitrana Somatsara misa anakefatra. Ny faritra Tsimotsinanana kosa misy kosa ny sitrana Somatsara. Faritra Boeny indray no ndeha ho resantsika manaraka satria dia nahitana tranga vaovao anankiray ary nisy kosa ny sitrana Somatsara anankifito. Ny faritra Sofia dia nisy tranga vaovao anankiroa ary nisy kosa ny sitrana Somatsara anankidimy. Nahitana tranga vaovao 5 indray tao amin'ny faritra Sava. Ny faritra Diana dia nisy tranga vaovao anankenina. Nisy sitrana Somatsara 130 tany amin'ny faritra Diana. Faritra Tsimondrefana kosa ny sitrana Somatsara anankiray. Faritra Andrody nisy koa ny sitrana anankiroa. Dia farany tany Orombe no nisy ilay olona lavo ny valan'aretina Covid-19. Hatreto 2,775 alina ny totalin'ny fitiliana PCR vita. 2,5 kosa ny Gene Expert. 8,773 alina tamin'ireo vita fitiliana ny voamarina fa efa nitondra ny simokaretina. 9,3 alina amin'ireo efa sitrana avokoa. 4,7 no manaraka fitsaboana izay ahitana marary mafy miisa 770. 770 kosa ny efa nindaosy ny fahafatesana. Izy tsy hoe la eto Madagasikara ny image satellite à haute résolution fiovana
eo amin'ny sehatry ny fananantany sy ny fambolena akoatr'izay anatin'ny tetikasa KZF nahazo fitaovana toy ny moto koa ny ministeran'ny fanajariana tany sy ny ministeran'ny fambolena miantarandriana. Mandroso araka ny tokony ho izy ny tetikasa KZF ny projet de croissance agricole et de sécurisation foncière va tsy ny banky iray sampirenena vola. Zava-baovao isany misongadina tafiditra amin'ny tetikasa sy ho fanatsarana ny tontolon'ny fananantany ho tombontsoa ny tantsaha ohatra ny fametrahana ny image satellite à haute résolution eto Madagasikara. Ny saritany ananantsika farany na ny photo aérienne natao hoe de précision dia tamin'ny lazaiko teo tamin'ny fanjarana tany no nananantsika an'izay. Dia izay no miteraka olana matetika rehefa manao fandrefesatany somary teknika kely ilay izy. Satria ny photo aérienne iny miankina amin'ireo ilay atsotsika hoe point géodésika eran'ny Madagasikara. Reny zany repère géodésika andraisana azy. Ho anareo izay nanao matematika dia fantarareo fa misy ny coordonnées dia reny no ampiasaina dia misy an'ireny coordonnées reny zany eran'ny Madagasikara. Ny olana tsy maintsy averiny reny point géodésika reny fa nefa nisy fivoarana ngezabe rahan'izao tontolo izao zany hoe afaka maka sary amin'ny satellite tena mazava tsara ary tena précis tsara. Dia mba tsy hidirana amin'izay le tsy maintsy midina eny toerana foana vao mahavita saritany dia andrena firenena mandroso rehetrarehetra dia efa manana image de haute définition itsika malagasy dia azotsika ampiasaina raha ho ataoko amin'ny teny tsotsotra fotsiny hoe raha ananantsika io zany dia afaka manao an'ireny GPS fanao anaty tomobile reny tsika mazava amin'izay satria fantatry hoe aiza sy aiza aby ny ale fa raha amin'izao fotoana izao tsy manana an'izay base de données zay tsika dia io zany azon'ny ministera rehetrarehetra ampiasaina satria afaka mamilavola tetikasa amin'izay ary tena mifanakaiky indrindra amin'ny zava-misy isika dia ho anay eto amin'ny fananantany dia mazava ho azy ny tena mazava dehibe azy dia hiala amin'izay zany ary hena be da be mihitsy rehefa le manao fandrefesatany ka hoe misy ady tany amin'le hoe mifanindry le tany satria amin'izao le mbola fitaovana entiny reny no fandrefesana ny tany ka rehefa misy fahadisoana kely na mahazo an'ilay mpandrefitany dia mety misaka na 2 metatra na 300 metatra na 2 metatra le izy dia io le miteraka ady tany be da be satria le vahoaka rehefa nifotony eny avy eo samy milaza tompony daholo nefa tsy adisoan'le olona le izy fa mety adisoana ara-teknika. Ialana amin'ny olana amin'ny tany mahazo ny tantsaha matetika sy ho fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena izay efa nampanantenan'ny filohan'ny repoblika tamin'ny vahoaka malagasy ary isan'ny velirano ny filoha ny fanatanterana izao tetikasa ho fanatsarana ny sehatry ny fananantany izao. Marina fa ny tetikasa KZF izay tetikasa eo ambany fiahin'ny ministeran'ny fambolena fiompiana ny jona satria tsy maintsy ministera iray no nakinana azy amin'ny resaka institutionnel fa ny fiarah-miasa kosa zany tetikasa zany izay efa tsy ny banky iraisam-pirenena vola dia tena feno tanteraka eo amin'ny ministera rotonta satria dia ny fanatsarana ny vokam-pambolena sy ny fiompiana fa eo ihany koa ny fiarovana ny fananantany izay miantoka an'izany famokarana amin'ny tontolo ambanivohitra sy amin'ny famokarana amin'ny ankapobeny izany. Izao dia mampiseho fa iaraha-manana ny fikatsahana ny tombontsoan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fampitomboana ny vokam-pambolena sy ny vokam-piompiana. Anatin'izany ny fanatsarana ny fiarovana ny fananantany izay zo fototra ary antoky ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena. Manao ezaka manokana fanjakana amin'ny fananganana birao foton'ny fananantany misy 500 anaty commune 500 raha ity tetikasa ity fotsiny no resahany. Moto miisa 470 no nositrahan'ny ministera rotonta tamin'ity androany ity ka ny 770 amin'izany any ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ary ny 70 any ministeran'ny fambolena fiompiana ary ny jona. Izay tina amin'ny ministera sahantsika mbala sotra maneho ny fanamafisan'ny ny fiarah-miasan'ny ministera rotonta ny tahaka izao raha ny nambaran'ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ary zava-dehibe amin'ny fampandrosoana.
taorian'ny famatsiana ara-pitaovana izay nataon'ny vondrona eropeana ho an'ny Samva omaly. Androany kosa dia teo anivon'ny Apipa no nahazo izany miantarandriana. Taiky ny Samva androany ny teto amin'ny Apipa indray no nisitraka fitaovana avy amin'ny vondrona eropeana amin'ny alalan'ny AFD-na ny Agence Française de Développement. Anatin'ny tetikasa ny programme intégré d'assainissement d'Antananarivo hatrany izao fampitaovana izao. Androany zany eto amin'ny Apipa dia misy ny fanolorana avy amin'ny tetikasa PIA moto anankitelo ary ordinateur portable anankisivy. Ny ampiasana anazy moa zany dia hanamafisana ny fahaiza-manao, hanamafisana ny fiaraha-miasa sy ny fanatanterahana ny asa eto amin'ny Apipa ary ihany koa indrindrindrindra eo amin'ny fivezivezena hanarahana ny asa eny anivon'ny canal, eny anivon'ny station de pompage sy eny amin'ny toerana rehetra izay adidin'ny Apipa. Ny Apipa ao anatin'ny PIA dia anisan'ny manara-maso ny fanatanterahana ny tetikasa ary misitraka ihany koa ny tetikasa satria maromaro no zavatra efa vita. Anisan'izany ireo station de pompage manerana n'Antananarivo renivohitra. Misy ihany koa ireo fanariana rano rehetra zany any amin'ny faran'ny canal ary misy ny fanadiovana ny canal voatany. Ny Apipa izay manana andraikitra lehibe amin'ny fanajariana ny tanànan'Antananarivo. Raha tsy voadio ara-potoana ny canal dia efa hitantsika ny fitamboronan'ny fako isan-karazany ary ny fiantsonana izany dia miteraka tondradrano rehefa avy ny fotoanan'ny fahavaratra. Ny fahatsetsena amin'ny canal isan-karazany. Ny tetikasa dia mbola eo am-panatanterahana anazy ihany hatramin'izao mbola mitohy. Ao anatin'izany zany ny fanaovana ny fanadihadiana ara-teknika amin'ny tanàna manodidina n'Antananarivo izay tafiditra ao anatin'ny PIA. Ho fanatsarana ihany koa zany ny fiarovana ny tanàna n'Antananarivo renivohitra sy ireo commune manodidina n'Antananarivo. Maneho ny fanamafisan'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpamatsy vola ny hetsika tahaka izao. Etoy hatrany izany raha ny fanazavana. Nivoatra nandritra ny filan-kevitry minisitra omaly fa nampiantso fivoriana tsy ara-potoana ny antenimera rotota ny fitondram-panjakana. Ankoatr'ireo nisy ihany koa ny fanendrena maro samihafa Florent. Notapahina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra omaly ary noraisina nandritra izany ny fiantsona ny fivoriana ny antenimera rotonta ao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana tsy mihoatra ny 12 andro izay hanomboka ny faha 24 ny volana aogositra ho avy izao. Isan'ny lahadinika amin'izany ny mahakasika ny commission mixte paritaire izay entina mandany ny volavolan-dalàna larana ohatraohatra ray tsipika 24 tamin'ny 20 febroary taona 24 ity. Noraisina ihany koa ny didim-panjakana mametraka ny comité de pilotage ho enti mandrindra ny politika ho enti mamboatra sy manatsara ny rafitra itsinjaram-pahefana izay mitondra mankany amin'ny fanandratana mirindra isam-paritra. Ankoatra ireo, noraisina ihany koa ny didim-panjakana manitsy ny andininy vitsivitsy mamaritra ny redevance sy ny ristourna minière ary ny frais d'administration minière. Fa ankoatra ny fandraisana ny didim-panjakana ireo, nisy ihany koa ny fanendrina maro samihafa ka ny teo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ary ny ministera ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana no nahitana fanendrena nandritra ty filan-kevitry ny ministra omaly ity. Misy kady telo mazava ny antota taratasy fitoriana tompona ndraiky mpanjakana ambony tonga eny amin'ny commission de mise en accusation eny anivon'ny antenimera-pirenena. Lohalaharana ny fanodikodinana volam-panjakana sy raharaha fanondrana antsokosoko andramena Ivrechard. Azokajina telo mazava ireo antota taratasy fitoriana 13 voarainy komisiona amisana ny fiampangana manoloana ny fitsarana avona ny commission de mise en accusation eny anivon'ny antenimera-pirenena. Antota taratasy fitoriana izay navoasaringotra tompona ndraiky mpanjakana ambony nanomboka ny fitondrana teteza mita hatramin'ny fitondrana teo aloha araka ny fanazavana azo. Ny dossier ao zany dia dossier mahakasika an'ilay olona ambony tamin'ny fitondrana teteza mita dia tamin'ny fitondrana teo aloha. Raha jerena zany dia nisy sokafy teo ilay dossier tonga ao, ilay dossier mafana zany. Ao amin'ny affaire N'Djamena fantasika amin'ny bois de rose eo ihany koa ny momba ny fanodikodinana ny fananam-panjakana dia ihany koa moa zany ny ansisaka hoe marché fictif. Izay telo izay zany ny dossier tonga aminay amin'izao fotoana izao. Mbola miato hatreto ny fandiniana ny antota taratasy no ny amena ara-pahasalamana. Mbola tsy voafaritra araka ny tokony ho izy ihany koa ny mpikamba ny komisiona
ka tsy ahafahana miroso amin'ny fandiniana ny antota taratasy. Andrasana amin'ny fivoriana ara-potoana manaraka araka izany ny fanombohan'ny asa momba izay. Session ordinaire mety soampy satria zany tsy ataoko toatoa satria miankina zava-dehibe izy io no avin'ilay olona hiampangana sy no avin'ny tanindrazasika ka tsy maintsy hodinina ampatonina ary ao anatin'ny filaminana no fanamandinika anazy. Aza dinina koa fa ny député amin'ny session ordinaire agnatin'ny fandinina teti-bola fazakana izy io. Ka dikan'izany zany tsy azo atao ambany zavatra koa satria iankina no avin'ny firenena. Na zany hiezaka izahay. Tsy maintsy rosoana ankilan'ny fandiniana ny antota taratasy fitoriana ampitoetra ny tany tandalana. Miankina amin'ny fanapa-kevitry ny komisiona sy ny mahazava-dehibe ny raharaha ny fanombohana ny fandiniana ny antota taratasy tsirairay. Saingisany hanombohana azy ary ara-maso akaiky ny mahakasika ny praiminisitra teo aloha mahafaly solonandrasana ho iatran'ny filohan'ny komisiona. Manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy izany fa Andriamatora Tsimbar son Alain Désiré izay talehany serasera eo anivon'ny orinasa KNAPS miarabanao tonga so eto amin'ny fampalalam-baovao. Fantaniana petrako aminao voalohany araka nambaran'ny filoham-pirenena moa dia misy ny fanampiana izay ataon'ny orinasa KNAPS ho an'ireo orinasana sy mpiasa eo anivon'ny sehatra tsy miankina amin'izao fotoana izao. Aiza ho aiza io fanampiana io? Ia, dia faly miarabanao ihany koa any Lalaina Davida dia faly miarabantsika rehetra izay mpijery ny Kolo TV amin'izao andro hariva izao. Indrindra moa fa isika izay mpikambana ao amin'ny KNAPS dia aza miala amin'ny Kolo TV fa misy zavatra mahasoa antsika ho resahantsika izao. Eny ary Andriamatoa any Lalaina, misy tokotrany le fanampiana izay nambaran'ny filoham-pirenena ho an'ny sehatra tsy miankina. Ny anaran'izy io zany dia namena anarana hoe tsinjo fameno zany izy io satria mariky ny fifampitsinjovan'ny mpiarabela ihany koa izy io mariky ny fifampinjovan'ny taranaka amin'ny fandimby. Dia tatahaka an'izao zany ny makasika an'ireo fepetra izay ahafahan'ny mpiasa zany misitraka an'io tsinjo fameno io ary ny fepetra zany izay tokony takina amin'ireo mpampiasa n'ireo mpiasa ireo zany. Ny voalohany indrindra aloha zany tena tokony ataontsika mpampiasa zany dia miditra ao anatin'ny tranokalan'ny KNAPS www.knaps.mg. dia rehefa tonga ao tsika efa misy ao hoe bienvenue izay, bienvenue sur l'appui exceptionnel Covid-19 tsinjo fameno dia efa miditra ao tsika. Dia ao ny ahitantsika ny torolalana rehetra hoe miditra amin'ny espace employeur tsika dia manao ny fangatahana dia mijery mombamonga tsika ao anatin'io site web io zany. Fa fepetra anankiray io zany ho an'ny mpampiasa dia mila hoe mpampiasa kosa n'izany mba efa maro toerana amin'ny sehatra izay misy azy dikan'izay zany dia efa farafaratsiny izy efa nisy tao anatin'ny heritaona mahery kely eo zany hoe farafatarany efa mpikambana tato amin'ny KNAPS izy zany hatramin'ny voalohan'ny volana janoary 2024 farafahatarany. Rovina ka hatramin'ny rovina no fanatanterahana amin'ity hetsika izay hoe tsinjo fameno ity. Ny fanatanterantsika izy io zany dia efa nanomboka tamin'ny latsinainy 17 ny volana aogositra teo ary hatramin'ny 30 ny volana septambra zany no farany fisoratan'anarana zany ao anatin'io tsinjo fameno io. Marihana ihany nefa aloha na izany aza fa nirariana moa zany dia hoe afaka misitraka ny idolo tsika rehetra. Fa raha ohatra ka sanatria zany lahany mialoha ny sorabola izay napetraka amin'izy io izay efa nambaran'ny filoham-pirenena iny dia tapitra zany ilay hetsika. Miteny resaka hoe mety hoe tsy ho ampy izay sorabola izay afaka omenao ve ny antotanisa no tao anatin'izay hoe ataontsika hoe telotelo andro nanombohan'izay hetsika izay. Misy tokoa manko ny resaka natao be dia be hoe tsy mety aminay mpiasa aty amin'ny sehatra tsy miankina io hetsika izay ataon'ny filoham-pirenena io dia nefany rehefa tena atao zany ny bilan tao anatin'ny 3 andro sy tapany teo zany zany hoe latsinaintsika tsy afaka niditra tao anatin'ny site web fa nisy olana kely le site web ny KNAPS talata larobia lakamisy zoma atoandro
zany hoe zoma atoandro androany a no afaka omeko anareo zany ny statistika 3 andro sy tapany a de efa miisa 500 sy 2 sy 3 alina sahady ny piasa efa nysoratra anarana amin'io a tsinjo famehan'io zany 3 andro sy tapany a 500 sy 2 sy 3 alina piasa de ao anatin'izay 500 sy 2 sy 3 alina piasa zay a 4 sy 2 alina no anatin'ilay atsotsika hoe circuit vert dia 500 sy 4 eo zany a ny anatin'ilay atsotsika zany hoe circuit orange dia ny circuit rouge moa zany a dia tsy misy. Afaka zavainao kely hoe mahakasika an'ireo hoe circuit vert sy orange ary rouge io azafady. Zay indrindra anylalaina satria anisan'ny tena hoe angatan'ny olona fanazavana zao de hoe ahoana moa zay ny orange zay de azavaiko aminareo zany hoe fa maninona ary moa nareo ny orange mahatonga nareo orange zany a de tsotra misy tranga ataontsika hoe anankitelo zany izy io tranga voalohany a voapetraka reo ara-dalàna ny filazankarama fa kosa misy latsakemboka tsy voalohanareo de dikan'izay zany a ilaina ny fametrahanareo zany an'ilay a datinandro fanekena fandoavana latsakemboka tsy voaloha mba ahafahana zany a mahara-dalàna zany a nzay a momba anareo zay ny tranga faharoa zany a de voalohanareo ny latsakemboka fa ny filazankarama misy tsy ampy de dikan'izay zany a tsy maintsy ataonareo le filazankarama zany a zay tsy ampy a tao anatin'ny mahakasika anareo zany ny tranga fahatelo a de zao orange nareo satria nisy fotoana vitanareo ny filazankarama fa tsy voalohanareo ny latsakemboka de misy fotoana indray nareo a de voalohanareo ny latsakemboka fa tsisy filazankarama de amin'izay fotoana zay zany nareo a tsy maintsy manao zavatra anankiroa ray aloha atao zay mahara-dalàna n'le filazankarama tsy ampy faharoa de tsy maintsy manao an'ilay a datinandro a fanekena fandaovana latsakemboka tsy voaloha zay efa niteneniko teo hoe hitantsika eo anatin'ny site web zany a ny modelin'io a calendrier de paiement io zany. Niteny resaka site web ihany ianao teo raha misy kosa ary mifanazavana tian'olona hoe apetraka aminareo amin'ny vonin-kilapsa misy ve ny azahoana anareo? Misy tokoa zany a ary tena appréciena mihitsy tsika zany a ifampiresaka sy fanantona indrindra moa zany fa tsika ao anatin'le hoe circuit orange rehefa circuit vert moa zany de tsy misy olana ane zany tsika de appréciena zany isika iantso ny laharana tarobia 565 ho an'ny telma dia laharana tarobia indray kosa zany a laharana finday a 034 22 00 565 ho an'ireo a tambajotra hafa zany de afaka manolotra ihany koa tsika mailaka knapsa@knapsa.mg. Ankasitrany ianareo ianao nitondra fanazavana mahakasika an'io fanampiana ireo mpiasa eo anivon'ny sehatra tsy miankina ireo. Dia makasitraka anao anylalaina Davida, makasitraka atsika zay nijery ny Kolo TV androany indrindra moa zany fa atsika zay mpikambanao amin'ny Knapsa aza miala amin'ny Kolo TV sa ahoana anylalaina? Ary tompoko. Izay resaka ny raha atsika tamin'ny talen'ny seraseran'ny Knapsa fa mialohany idirantsika amin'ny tapany faharoa vaovao andeha aloha anaraka adokavahatra. We love chocolate. Vovô Yellow Fizz Bomba
baka. Likez, commentez, publiez, partagez, lienao Facebook baka. 1 giga ampiasaina amin'ny fotoana rehetra amin'ny vidiny 10 ariary monja. Tsindriony dièse 322 étoile 65 dièse. Isanandro. Veneto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Tontolon'ny fampianarana tsy hitovy ny laza adina ny fanadinana manerana ny faritra eto Madagasikara raha ny fanazavan'ny ministry ny fanabeazam-pirenena vaovao tamin'ity androany ity. Tsy hiova ihany koa ho izy ny datin'ny fanadinana ny alarana efson. Misy ny fandaminana izay napetraka mahakasika ny fanadinam-panjakana amin'ity taona ity raha ny fanazavan'ny ministry ny fanabeazam-pirenena vaovao androany. Tsy hitovy ny laza adi-panadinana manerana ny faritra araka izany lamina napetraka izany. Apetraka isaky ny sekoly ny fomba fandrindrana sy fikarakarana ny examen officiel, examen panjakana foana izy, fa ohatran'ireny fanaovana examen blanc ireny satria azadino fa tsy mitovy ny andro na ataontsika hoe ny volume horaire na mpianarana ny zaza manerana ny nosy satria misy toerana sendra ny fampiatona ny fampianarana ary misy toerana na faritra izay afaka tanteraka ny anatra ireo zaza. Misy fomba fanaovana examen zany amin'ity hoe ho décentralisena isaky ny région any amin'ny DRNTP ny fomba fandrindrana sy fandaminana ny fomba fanaovana examen. Avela tanteraka amin'ireo sekoly ihany koa ny mahakasika ny classe intermédiaire raha ny fanazavany hatrany. Nandritra ny lahateny ny isany ho atao vaindondra raha ihany koa ny fandoavana ny karama sy ny vacation ireo mpampianatra. Na atao recensement daholo ny mpampianatra rehetra manerana ny nosy. Atao digitalisation ny fandoavana ny karama sy ny tampy karama hatrany amin'ny vacation isan-karazany mba tsy hisy hoe 2016 no paye farany. Omena karatra ny mpampianatra tsirairay aloha poketra monnaie izany ny karaman'izy ireo. Izay efa napetraky ny ministry ny poste hatramin'ny herintaona. Hita araka izany fa magoavana ny tetikasa miandry sy tsy maintsy tanterahina mba ho tombotsoa ny zaza malagasy. Totosa androany ny famindram-pahefana teo amin'ny ministra mpisolo toerana sy ireo ministra miisa roa handray ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mbola hita eny an-tsena amin'izao fotoana izao ireo harona plastika latsaky ny 50 micron raha ny fanazavana azo teo anivon'ny ministera tompony andraikitra mbola miatra ny didim-panjakana mandrara izany. Michel Arana Arjo. 10 conteneur isam-bolana ny harona plastika ilaina eto amintsika raha toa ka efa nisy ny didim-panjakana larina 420 tsipika 7.20 mandrara ny famokarana fanafarana fampiasana harona plastika latsaky ny 50 micron raha nita nefa mbola hita ny an-tsena izany ary mahasarika ny maro noho ny vidiny mora. Rehefa amin'izany olona ohatra hena raha hoe vary rakilao izao ripakio koa lafo tamin'ity androany zao vary kendrevitra zao dia tsisy asina ina zao nasina latsasakilao dia tsy maintsy vidy an'ity izy satria raha hividy an'ity izy ohatriny na vidy an'ity. Apaka an'ity zao raha hoe 50 pièces zao efa 150 000 ity nefa ny 100 pièces 10 000 francs.
Nanamafy izany avy eo anivy ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lova-injafy fa noho ny fahefa-mividy eto amintsika dia sarotra ny fampiarana manontolo izany. Miatra tokoa le izy zany satria araka ny voalazako teo hoe nanomboka tamin'ny 2015 octobre 2015 no efa adopté niditra en vigueur io décret io fa zany hoe tanao ihany fa eto Madagasikara tsika mbola firenena andalam-pandrosoana dia tsy mifanaraka amin'le fahefa-mividin'ny malagasy zany le izy dia somary mbola manana sarotra le tena hoe aneren'ny malagasy tena hoe ajanona tanteraka amin'ny fampiasana an'izy fa tsy midika nefa hoe tsy roso any anaty fampiasana le sachet plus de 50 microns tsika. Misy fanaramaso ataon'ny ministera ary ny orinasa mpamokatra tsy tokony hamokatra intsony satria tsy azo atao le izy efa interdit. Zany hoe raha mbola misy zany orinasa mamokatra an'ireny dia mivioler lalàna izy nytika. Manoloan'izany indrindra, taona maromaro aty aoriana efa misy amin'izao ny paikady entin'ny ministera ahafahana miala tanteraka amin'ny fampiasana ny harona plastika latsaky ny 50 micron. Tika zao efa miditra anatin'ny fanatotoloana ary efa mizaka miditra ao anatin'le hoe fampandrosoana lova-injafy. Dia ny ezaka tiana atao zany dia tokony roso any anatin'ny économie circulaire zany tsika zany hoe tokony mampiasa zavatra biodégradable na manao recyclage. Baoritra na sachet zany indrindrandrindra satria ireny tsinona tsy biodégradable dia efa manomboka miroso anatin'ny resaka gestion des déchets sy valorisation na déchets zany tsika amin'izao surtout les déchets ménagers dia ao anatin'izay ny déchets plastique zany. Raha nantontanisa 100 ny fako isan'andro eto amintsika no fako plastika raha toa ka manodidina ny 700 taona voalevina ny harona plastika iray latsaky ny 50 micron. Nampahafantarina tao Tomasina ny tetikasa Volobe 2 izay anampy amin'ny famatsin-jirony Jirama vinavinaina amin'ny fiandohan'ny taona 2024 no anomboka izay tetikasa izay. Fanadina. Heverina hanomboka amin'ny taona 2024 itsidika izao ny fanatanterana ny tetikasa Volobe 2 ao anatin'ny distrikany Tomasina faharoa. Tetikasa lova-injafy amin'ny alalan'ny fampitomboana herinaratra miainga avy amin'ny renirano izay heverina hamokatra hatrany amin'ny 20 megawatt any am-piandohana. Ity tetikasa ity izay hamatsy herinaratra ho an'ny Tomasina sy ny manodidina araka ny nambarany teo anivon'ny Jirama. Ny tetikasa Volobe 2 moa zany dia famokarana ny herinaratra avy amin'ny rano, zany hoe angovo madio zany izay mahatratra any amin'ny 120 megawatt any ary mbola ao anatin'ny négociation zahay zao mbola tsy vita ny fifanarahana amin'ny vidiny fa raha vao vita zay dia inona fa anomboka ny fitadiavan'ny zareo ny vola zany dia maharitra eo amin'ny heritaona eo zay dia araky ny nanazavainareo teo dia any amin'ny taona 2024 any izy io ny atomboka ka kasaina vitaina any amin'ny 2024 zany hoe mandritry ny 3 taona ny asa. Rehefa tetikasa tontolo ny ampidirina ka mamokatra herinaratra marobe dia midina mansokarena Jirama dia misy koa zany any arina any ositrahan'ny vahoaka ny raha hoe tsy misy ary fampidinana ny jiro mba tsy hiakatra ny vidin'ny jiro. Any amin'ny taona 2024 no vinavinaina hiodina ny famokarana herinaratra. Ny compagnie générale hydroélectrique de Volobe no handray antanana ny fanatanterana ny tetikasa izay mitentina 500 tapitrisa euro ny famatsim-bola ao anatin'izany. Tokantrano misy 9 sy 3 hetsy no isitraka ny vokatsoan'ny tetikasa ankoatra ny fanomezana asa ho an'ny olona 700 mahery. Tsy azo eritreretina akory ny signe zany hoe emergence zany raha tsy manana angovo matanjaka sy maharitra ary mora vidy ny firenena iray. Isany andalovanay avy amin'ny ministera ny angovo sy ny akorana hafa ary ny Jirama miaraka PCA eto Tomasina zany ny hoe jirevana aloha ny amahana haingana dia haingana délestage eto Tomasina raha izay. Faharoa fanatsarana fotodrafitrasa rehetra ao anatin'ny famokarana sy ny fitaritana fizarazarana zany herinaratra zany. Ary fahatelo miana mafisana mba ampahomby an'le projet eritreretina hydroélectrique tahaka amin'ny Volobe zao. Inona fa rehefa monjy zay dia miatsara ny zavatra rehetra atao. Misa telo hatreto ny mpandrara tsy miankina amin'ny fanjakana manoana ny Jirama amin'ny famokarana herinaratra fa saingy mandalo olana avokoa ireo milina ampiasain'izy ireo amin'izao fotoana izao ka mahatonga ny fahatapan-jiro miverimberina ao Tomasina ao.
efa any an-toerana amin'izao fotoana zao ireo teknisianina vahiny mijery akaiky ny fanarenany. Nanolotra fitaovana sy akanjo ho an'ireo sampana mpamonjy vonina Antananarivo renivohitra ny Ravinala Airport tamin'ity androany ity. Zava-dehibe ho an'ny commune sy ny pompier ireo fanomezana ireo ony ben'ny tanàna. Gaëtan Andratsilavo. Nandritra ny volana Jolay lasa teo, misy 720 ny aitrano tsy maintsy nalehan'ny sampana mpamonjy voina Antananarivo renivohitra. Anampy bebe koa amin'ny asa sy ny fiarovana azy ireo, ireto fitaovana avy amin'ny Ravinala Airport izay natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ireto. Ary nandritra ny volana lasa 720 ny aitrano izay tsy maintsy nalehan'ny pompier. Miezaka amin'ny pompier. Marina fa efa antitra ny fitaovana eo ampelantanany na zany raha nandritra n'izay volana vitsivitsy zay miezaka ny chef de corps pompier anatsara sy anamboatra n'izay fitaovana eo ampelantanany. Na izany raha tsapa fa tsy ampy ny fitaovana iarovana ny pompier atsika. Ka noho izany tena faly izahay mandray androany ireo fitaovan'ireo akanjo mba hieroa sy kiraro mba hierovana an'ireo pompier ireo rehefa misy aitrano. Avy any ivelany ireo fitaovana sy akanjo ireo ary noatsaraina sy nasiana ny logo an'Antananarivo. Misy 410 ireo fanamina azo ka natolotra ho an'ny mpamonjy voina. Misy 720 ho an'ny sampana Antananarivo. En fait, il y avait un stock de matériel. Nisy tahiriny ireo fitaovana nipetraka fotsiny tao, teo ihany koa ny fiovana tenue nataon'ireo pompier. Ny teny tamiko ny hanomezana azy aty Madagasikara ny commandin'ny pompier ao amin'ny seranam-piaramanidy ny Roissy. Rehefa noresahako tamin'ny ben'ny tanàna, nilaza ity farany fa tena ilainy zany. Ankoatr'izay, efa napetraka ny logo any Antananarivo mba ho tena tenue an'ireo pompier eto Antananarivo. Pour que ça soit vraiment les tenues des pompiers de Tananarivo. Ny tombo isa ny tahan'ny fahamaizana teto Antananarivo renivohitra raha mitaha amin'ny taona lasa. Angatahana trano araka izany ny tsirairay avy, ho mailo rehefa ivoaky ny trano sy ny toeram-piasana. Entanina ihany koa ny tompon'ny fiara tsy hametraka izany eny amoron-dalana ka hampanano sarotra ny famonjena voina. Atomboka tsy ho ela ny fanamboaran-dalana ao amin'ny renivohitra vakina karatra amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Fa eo ihany koa ny fikojakojana ireo lalam-pirenena fafito sy fa 430 KOLTV Antsirabe. Atomboka ny fanarenana tanteraka ireo lalana simba rehetra eto tampon-tanàna Antsirabe renivohitra amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy. Ireo sampanan-dalana no tsikatotra fa tena simba tanteraka ka asipanarenana. Eo ihany koa ireo lalana sasany izy arakofana tara sy ho atsaraina ary misy ihany koa ireo atao pave. Misy an'ireo sampanan-dalana anankivalo izay hitantsika fa rehefa mihodina ny camion dia matetika simba foana le goudron dia ovaina béton zany izy ireo. Toy ny eo amin'ny Voaria, eto Amboniandrosoa, eto amin'ny station Total, eto akaikin'ny Jirama, dia eny amin'ny serure tsy nanany gare, dia amin'ny Ambomena amin'ny commissariat de police eo zany. Misy ihany koa nefa le lalana avy eo amin'ny gendarme mivoaka eto amin'ny place Jardin Rosas zany izay misy atao pavé koa dia misy atao goudron. Dia misy ny lalana mendy avy eo Antsenakely mankeny amin'ny Sumia amin'ny route nationale 7 atao pavé. Dia ny avy Ambomena mankao amin'ny Beau Séjour mankeo Bevina atao goudron. Orinasa lehibe misy roa no anatanteraka ny asa ary mandritra ny 2 volana no fe-potoana anaovana izany. Ny ministera foibe no misahana manokana ny teti-bola entina anatanterahana ireo fanamboaran-dalana eto Antsirabe ireo. Ny ministera foibe zany ny budget anaovana an'ireo lalan'ireo. 2 volana faharetany asa dia manomboka teo amin'ny herinandro zany dia efa manomboka mitatitra ireo fitaovana zany ny orinasa. Tsy ireo lalana eto tampon-tanàna Antsirabe ihany no asip-panamboarana hoy ny talepatritra ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy eto Vakinakaratra, fa misy ihany koa fikojakojana ireo lalam-pirenena toy ny lalam-pirenena fahafito sy ny fa-430 ary ireo lalana hafa ato anatin'ny faritry Vakinakaratra. Ivelan'ny tanàna Antsirabe koa dia misy amin'ny lalam-pirenena fa-430 zao dia misy ny fanamboarana ny tetezana ary Ambatakazo. Misy koa ireo petronatolobidiny ministera ny tetezana
avy eo atoko foana andrefa ny soavina betafy zany atsinana ny soavina betafy makany Ambohimasina zay teterina lasandrana. Misy koa ndreo le lalana sasany atao hoe lalana route des pommes ozy izy ny natao antsika nany Sonirariny Antanambao avy eo Ampanofotsy makany Ambatomena Sonirariny. Araka izany dia tsy mitsahatra hatrany amin'ny fanamboaran-dalana ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy ary hitondra endrika vaovao any tanàna Antsirabe ny fahavitany ireo lalana simba ireo. Antoy androany kosa ny hetsika fanairana izay ataon'ny mpiasan'ny KNAPMAD noho ny tsy mbola nazahoan'izy ireo ny karamany rafitra izay miara-miasa amin'ny ministeran'ny fanabeazana amin'ny fanotana ireo laza adina ny fanadina mpanjakana Yves Richard. Tsy mbola nahita-boka ny fitakiana mahakasika ny karama enim-bola nataon'ny mpiasan'ny KNAPMAD. Io ihany koa ny fandoavana ny KNAPS Sosti izay tsy nafahana sitraka ny fiahiny ara-tsosialy ka efa namoizana mpiasa iray. Nanao hetsika fanairana ny tompony andraikitra voakasika teny an-toerana androany ny mpiasa. Ny karama takinay tompoko vokatra ny fanotana ny fanadinana BPCP 2019 andoavana ny karamanay io. Eto zahay manenga mavesatra ho an'ny tompony andraikitra mahefa indrindra ho an'ny ramatoa ministra zay voatendry tamin'ny maly mba jereo akaiky tompoko ny olona zay misy eto amanay. Enim-bola sa tsy enim-bolana? Enim-bolana! Enim-bola sa tsy enim-bolana? Enim-bolana! Aloha sa tsy aloha? Isan'ny rafitra miara-miasa amin'ny ministeran'ny fanabeazana ny Pirenena amin'ny fanotana ny laza adiny fanadina mpanjakana ny KNAPMAD. Raha 70 andro alohan'ny fanadinana ny tokony anombohan'ny fanotana ny laza adiny. Tsy mbola misy hatramin'ny androany ny fangatahana momb'izay voaray ny KNAPMAD araka ny fanazavana. Hatramin'izao aloha tsisy filazana misy teto aminay hoe zao le examen zao fa mbola tsisy ninina araka izay mbola tsy nisy ninina tonga eto. Atao aminay reo misy be tabe manao an'izany examen zany fa mbola tsy nisy filazana zany tonga mbola tsy officiel zany filazana eto aminay mbola tsy misy aloha. Mizara roa mazava ny mpiasa ho anivon'ny KNAPMAD any Korondrano. 7 sy miankina raha toka mpiasam-panjakana ny 5 ireo 7 sy miankina manao fitakiana noho izay tsy fandraisa karama nandritra ny enim-bolan'izay. Tsy nazoambaly ny ankilan'ny tompony andraikitra ho anivon'ny KNAPMAD raha nizana nantonona mahakasika izay. Ny votoatin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin hebdo indray no tanterina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity. Yves Richard. Nivoaka androany larana fa 7/50 amin'ny zatony gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin hebdo ho an'ny datiny 2 hatramin'ny 7 aogositra izao izay azo jifaina amin'ny sarany 900 ariary. Mahakasika ny raharaha Magrobe Oririka sy ny maro hafa no hitondrany Matin hebdo lohateny lehibe ao amin'ny pejy 7. État de droit contre évasion fiscale. Marc Ravalomanana retrouve la voie de ses désirs. Mahakasika izay ihany eo amin'ny pejy 12. Magro peut rouvrir si sa situation est régularisée. Any amin'ny pejy 4 sy 5 indray no ahitana ny ambaindainy mahakasika ny antontanisa momba ny Covid-19. Coronavirus, plus que 900 malades et bien de paramètres encourageants. Mitondra lahatsoratra mahakasika ny fanatanjahantena ihany koa ny Matin hebdo amin'ny pejy 20. Hakim Jamel Abdallah, l'international malagasy prend le taureau par les cornes. Ary farany toy ny mahazatra ny ampahan-dahatsoratra momba ny fandaharana alaliany vokariny sampana fampahalalam-baovao momba ny ananambo izay arainao eto amin'ny fahitalavitra ny Alahady 7 aogositra izao ao amin'ny pejy 10. Lafim-baovao hafa kosa indray dia miverina mirongatra indray ny tsy fandriam-pahalemana ao Ambatondrazaka raha somary nangiginy izany tatoato. Toeram-pivarotana iray no nisy nanafika tany an-toerana. Gaetan Andriatsila. Raha somary nangingina tatoato ny fanafiana amin'ny tambasy tao Ambatondrazaka, niseho indray izany ny alaroby alina tao amin'ny toeram-pivarotana iray tao amin'ny fokotany Ambalabako commune Andrenivohitra Ambatondrazaka. Ny talata alina nijery taratra teo amin'ny manodidina ireo jiolahy. Ny ampitson'iny tokony tamin'ny sasakalina, jiolahy 3 no efa tafiditra tao an-trano, nanapoaka basy indroa sady nandrahona ny renim-pianakaviana anome azy ireo ny vola. Nahery fo, nanohitra ireo jiolahy ireo tompo-trano ka nateo aza ny basy napoaky ny jiolahy tao amin'ny toeram-pivarotana
tsy nemitra ilay rem-pianakaviana ka nively-paraminina ireo jolahy ka nandratra azy. Zany tena tsy natahotra sady tsy nitebiteby satria efa nisy anjareo lefa iny talatala moko ny hitanay de tsy natahotra fa zava tena niomana ary tena vonona nentiko ny herina vehivavy anahy de tsy nany fandrahoana zareo raha tsy natahorako zany satria za tena nitsatoka teo ampovoany trano teo voany zareo moko le varavarana de tonga de zany namerika aloha de nitsirarana keo ambony fatana anay eo izy zany de rehefa nitsirara teo izy niditra le rolavy any vehivavy ozy misy manohitra ozy fa basy de za tsy netsika ihany sady tsy namaly avakay vola de tsy namaly sy amilay ozy izy teo de napoka le basy ndrapaka de mipoka le voalohany tsy navoana tonga aloha le fa napoka anjareo izy le basy ray ozy izy fa misy manohitra ty vehivavy ty de tonga de nanjareo zany le basy de nikapohan-dramoseko moa de izy solifaka anakao iny. Azo lazaina ho niady rery izy mivady satria natahotra ilay basy nipoka indroa ny manodidina ka tsy nisy hafa nihetsika. Raha nisa 7 ireo mpanafika, 3 tafiditra tao an-trano, 4 tany ivelany. De zareo zany efa tafiditra tato mihitsy na tonga n'ireny diampala ny rindrina reny. Efa niady vona motrany izy de to de nikizy to de sa to de namedy ntsika sanakany de mbola de nitifitra voalohany izy loha de basotra tsy de nanahoana tsy mety izy basy fa tatily akiray ny anambana ny ekizy de tifitra le voalo faty de to de vilesika avy ty vona niditra to de vilesika de iny de mivily le bala de inona tonga ny bala le nakaty io de ohatra ny ataony elanelanay roa le bala fa samy tsy nazanay. Somary tara ihany koa ny fahatongavan'ny mpitandro filaminana noho izy ireo tsy manana ny numéron'ny mpitandro filaminana iantsona vonjy. Ankoatr'izay, natokony filaminana nisy atizay ireto mpivady ireto. No mafisina araka izany ny iditrano, so mbola tratra ny tapody foy. Raha ny loharanom-baovao azo hatrany, nisy fanafiana mitambasy ihany koa tao Ambohimena omaly alakamisy, ka vola maty ny mpivarotamba no lasan'izy ireo. Miparitaka ao Ambatondra Zaka ny basy vita gasy sy ny basim-borona, hoentin'ireo jolahy manafika nefa nisy tamin'izy ireo aza ny voasambotry ny mpitandro filaminana. Tokony mamafisina araka izany ny fampitam-baovao avy amin'ireo tsara sitrapo ahafana mifanampy amin'ny fametrahana ny filaminana. Trangam-piarahamonina ihany de teratany afrikanina roa sy malagasy iray no saro ny mpitandro amin'ny filaminana tamin'ny fitazomana sy fivarotana zava-mahadomelina teny Itosy. Izy ireo izay mpamatsy ireo mpifoka eny 67 hektara araka ny famotorana natao Gaëtan Andriatsirava. Lehilahy teratany afrikanina roa sy vehivavy malagasy iray ny voasambotry ny polisy ny Stupa omaly 20 aogositra 2024 tokony ho tamin'ny 4 ora no niresaka fitazonana sy fivarotana zava-mahadomelina mahery vaika. Loharanom-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapony nahafantarana fa misy olona teratany afrikanina mivarotra zava-mahadomelina eny Itosy. Rehefa naharay izany ny polisy miady amin'ny fifohana sy ny fipariahany zava-mahadomelina, nidina avy hatrany tena toerana ka tratra tao an-trano fonena ny ireto farany. Mbola natratrarana fonosana héroïne 570 grama, cocaïne 2 grama, amfétamine aotra faingo 5 grama, niaraka tamin'ny fitaovana fandanjana misa 2 sy potika rongony ihany koa izy ireo. Naterina avy hatrany teny amin'ny sampan-draharaha, misahana ny ady amin'ny fifohana sy ny fipariahany zava-mahadomelina izy ireo atao fanadiadiana. Taoriany izay fanadiadiana natao izay no nahafantarana fa izy ireo ny mpamatsy zava-mahadomelina n'ireo mpifoka eny amin'ny 67 hektara ary amidiny izy ireo 2 alina ariary ny cocaïne, 5 alina ariary ny amfétamine. Efa ho ray taona no nanaovan'izy ireo izao asa ratsiny izao. Natolotra ny fampanoavana androany 20 aogositra ny raharaha. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia taorian'ny fipohanana nafatesana olona maro sy ny fiparitany valina aretina Covid-19 miverina amin'ny fihibohana ny any Liban. Fihibohana izay aharitra 2 herinandro mahery. Fanadina. Trandrava no mameno ny tanàna ny Liban izay mbola misedra ny vokatry ny fipohana nafatesana olona maro ny fiandohan'ny volana aogositra teo. Amin'izao fotoana izao, vokatry izay fipohana izay hatrany no ny faharavan'ireo toeram-pitsaboana tany an-toerana dia tsy ampy ny andraisana ny marary, nisan'ny marary ny Covid-19 izay tsy nitsahan'ny tombo. Hatreto, isan'ireo firenena nahatratra nisan'ny tranga voamarina iray alina i Liban. Natsasaky ny hopitaly any an-toerana no potika sy tsy afaka mandray marary intsony. Vokany, tapaka omaly 20 aogositra fa miverina amin'ny fihibohana ny any Liban. Fihibohana izay hiteraka olana ara-toekarena mafimafy kokoa hoy ireo mponina manoloana ny zava-misy any an-toerana amin'izao.
Raha ny fantatra hatramin'ny 7 septambra izao ny faharetany izay fiverenan'ny Liban amin'ny fiboana izay entina miady amin'ny fiparian'ny valanaretina Covid-19, entina ihany koa misoroka ny fitombon'ireo marary any amin'ireo toeram-pitsaboana. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity, ankasitrany ianao nanaraka izany soa fa tsara daholo tompoko. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.